Teny Ambohibary Antanimena kosa dia razana roa no hitan'ny mponina teny antoerana ny maraina teo. Tsy nahitana ratra moa ireto razana ireto fa nahitana mangana kosa raha ny fitantaran'ireo mponina teny antoerana hatrany. Satria moa tsy matakatra an'ilay WC tsy moatsy fa hoe resena tsy misy dia makato zany mba hoe voaka efa fatorona kay mita teo dia teo zay na tonga an'ilay olona niatsy olona misy olona maty ato dia aveo misy an'ilay olona maty ohatrany hoe lasy vehivavy no tao olona roa no tao olona roa ihany no tao tsy telo fa zay tonga dia nakao mihitsy efa tsisy olona hoe mampinono izy fa olona roa mihitsy no tao dia mety hoe sotra ny zavatra teo natavangy izy ngamba mety nafaty azy raha fahitana anazy mbola hoe zavatra natavangy avakapiseho atsika dia razana mbola tsy mba fa mangana be fotsiny Zafanga aloha nazavany kely zay siteo mariko mibata anazy tao io zany efa azonao rehefa voabata anazy angaty zany zay vao fantatra hoe zobava dia mbalako zo io lasa nakao angava satria nitanytsokotetsy tany avy satria niasa zany mivarotra karobitsy tomobile lisena ny anaran'iny vehivavy iny laha tsy sambata an'ilay olona tao fa hoe maloto zany aho maloto be zany aho dia tsy sanako ilay olona zay moa tompo tsy maintsy nanao azy hoe na maloto aloha tsy maintsy sotominay ilay olona satria olombelona mitovy aminay dia sotominay sanafay izy zay moa tompo ilay ana dia namoaka an'ilay lamba-tany satria izy mila mbola miteny hoe mbola misy zanany aho izy ilay olona dia zay moa tsy mahatsany ilay zanany satria ilay olona misavorivory be ihany dia nalaina tao ilay lamba ary jerena tao zay fa tsisy olona tsony aho fa resako tsy azy ohatrany misy olona anazy zay